rehefa tsy iroso dia oviana vao iroso, raha tsy izao no manomboka dia iandry ireo oviana indray. Inona no andrasana? Ny fahafahana, ny fotoana, ny aingam-panahy sa ny inona? Faly miarabantsika dia tonga soa indray eto amin'ny fandaharana l'invité de Paris. Androany ny vahintsika dia Andriambavilanitra, manana talenta sy manana ny maizy azy tokoa. Tsy izany fa i Ramatoa Rojontsoa, tsy hoarana Ranaivoarisoa, na koa hoe Masoandrontsoa. Izy moa dia poety, mpanoratra sy mpilalao tantara anonjam-peo ary masovo solitena eo anivon-dranomasimbe Indiana ny Institut diplomatique de Paris. Faly miarabanao Rojo dia misaotra nanaiky mifanasanay teto amin'ny l'invité de Paris. Faly miarabanao dia faly miaraba mpanaraka amin'ny fandaharana ihany koa. Tonga dia hoarosoko raha ny fanontaniana. Fanontaniana izay nanitikitika anaty koa izy ity satria tsika moa fanerasera ihany ivelan'izao fandaharana izao. Dia ny fanontaniako voalohany dia hoe rehefa roviana no miresaka amin'ny Rojo dia rehefa roviana no miresaka amin'ny Masoandrosoa, sa asakasaka ilay fanontaniana mipetraka? Ia, misaotra amin'ny fanontaniana. Fanamariana kely dia riam-piandohany ianao raha nampafantatra dia hoe Rojontsoa tsy hoarana Ranaivoarisoa. Izay moa izany no tena anarako feno. Masoandrontsoa kosa no anarana entiko amin'ny mampanoratra, fa misy ihany koa anarana hafa izay entiko rehefa mamelona tantaran'onjam-peo dia Rojo Ranaivoarisoa. Dia hovaliako amin'izay ny fanontanianao. Rehefa andavanandro izany ny olona dia Rojo, miresaka amin'ny Rojo. Dia rehefa eo amin'ny sehatry ny kanto kosa dia misafidy kokoa ny Masoandrontsoa. Ny antony satria ao anatin'izay kanto izay mitondra hafatra manokana ho any amin'ny mpiaino, ho amin'ny olona izay manoloana ny tenako dia tiako kokoa raha ilay lafy anankiray mizara masoandro mpanantenana no manatrika ny tsirairay avy rehefa amin'izay fotoana izay. Masoandro mpanantenana voavalina sady ilay fanontaniana inga ao apetrako taorianan'izay ilay hoe inona ny antony mahatonga an'izy hoe Masoandrontsoa. Ka tonga dia ho tohizako ny fanankalozantsika. Tamin'ny nanomana an'izao feonantsika izao dia namaly fanontaniana maromaro ianao dia tao anatin'izany ny hoe aiza avy ireo toerana nanamarika anao? Sambava moa izany dia toerana nahabe. Rehefa manontany foana ny olona dia hoe avy aiza nareo? Dia toy izao ny havaliko azy hoe avy any Madagasikara fa Tombo Sambava. Satria tany niainana ny fahazazana ray manontolo moa izany. Dia tohizantsika amin'ilay hoe Androhibe satria rehefa mipetraka tany Sambava izahay dia mifindra tany Androhibe noho ny antony hoe nanohy fianarana tao amin'ny anà amin'ny dada. Dia tao ihany koa no nahafahana niaina fahazazana hafakely satria tao anatin'ny taom-pianarana anankiray dia isany mba nitarika kely ny tao an-dakilasy ny tena dia rehefa tonga ny famaranana ny taom-pianarana dia nahazo fanomezana, nahazo boky maromaro. Teo ny nanomboka nanaitra namoa hoe ay ve tsara ilay literatiora e, ay ve tsara rehefa voarafitra soamantsara daholo ny teny, voalamina tsara ny fehezanteny ary mitondra anao any amina tontolo hafa. Ity fehezanteny iray ity tena tsy mety afaka atandohako mihitsy ny hatramin'izao izay voarakitra tao anatin'ny boky angano hoe any ambadiky Manareza. Tamin'izay fotoana izay mbola azo lazaina hoe mbola zaza ihany anefa mamaky an'izay fehezanteny izay izao dia tonga ao an-tsaina misy sary hoe any ambanimbanivohitra, misy tendrombohitra, misy faravodilanitra tarafina Masoandrosoa, mahafinaritra. Dia eo ianao izany tena mahatsiaro hoe any amina tontolo hafa. Dia izay fitaomana amin'ny alalan'ny teny, ny fanahy izay nandrisika hoe tsara ilay kanto, tsara ilay literatiora, tsara olalina lalindalina kokoa. Mihaino anao eto zao dia hita sy tsapa hoe misy fitiavana mihitsy ilay izy ka te hanontany anao hoe ny zavatra iray ve rehefa manao zavatra iray ianao amin'ny fiainana dia tsara arahana fitiavana io zavatra ataonao io ary mahatonga anao hatraiza izy izay raha arahana fitiavana. Raha ny eritreritro manokana aloha ny zavatra iray rehefa atao dia miainga avy any am-po, izany hoe miainga avy amin'ny fitiavana. Ny fitiavana no mampitsimoka ilay vo dia rehefa misandrahaka izy dia mbola ny fitiavana ihany ny entina hanondrahana sy kolokoloana azy, dia mbola fitiavana ihany no entina hankafizana azy. Dia raha toa moa izany hoe sendra fihotazana, satria tsy voatery hotazana foana ny zavatra anankiray na maniry azy, dia mbola hotazana ny mpitiavana, tahirizina ny mpitiavana
iainana mpitiavana izany hoe fitiavana daholo ny zavatra rehetra. Mazava tsara mihitsy ary misaotra anao amin'izay fanazavana izay. Iverina kely amin'ny mampanoratra anao indray atsika zao anisan'ny boky nosoratanao io moa zany ny Ampelasin'oro izay amin'ny teny malagasy izy io, dia ny boky iray La main de l'océan Indien izay amin'ny teny frantsay kosa. Azonao fitinina kely aminay ve ny momba an'ireo boky ireo? Ampelasin'oro, boky voalohany ny tantara momba ny fotom-pisainana malagasy, ny anjara, ny lahatra, ny vintana, fa indrindraindrindra ny tontolo voajanahary misy amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny. Izany hoe tantarana tovovavy iray mikarenjy eny anivo ny tontolo mahafinaritra gasikara, ifandromboana an'ireo karazana hery izay inoantsika malagasy moa izany hoe mieny amin'ny tontolo rehetra eny. Dia izay no raketiny Ampelasin'oro. Ny boky faharoa kosa ilay voalazanao teo hoe La main de l'océan Indien, boky angano izy io amin'ny teny frantsay fa ahitana cantine, izany hoe kalokalo hirahira ho an'ny ankizy amin'ny fiteny 5, izany hoe fitenin'ireo nosy izay mivondrona ao anatin'ny ranomasimbe indiana, toy ny hoe teny malagasy, amin'ny teny créole mauriciana, amin'ny teny comoriana, amin'ny teny maoré, amin'ny teny créole réunionnaise moa zany satria samy manana ny mampiavaka azy ireo nosy ireo, fa kosa voafehy ary amin'ny faran'ny tantara hoe iray ihany ka antsika ao anatin'ny ranomasimbe indiana. Mahakasika an'izay boky izay ihany. Rahantsika malala fa tsy mora ny manao zavatra indrindra rehefa zavatra tsara ny tiana atao. Ka ny fanontaniako tiako apetraka aminao dia hoe na nisarotra ve namokatra ireo boky ireo ary raha izay no nisy dia inona ny toe-tsaina no entinao niatrika izay sedra teo ampamokarana an'ireo boky ireo izay? Raha teo amin'ny lalana ny diavin'ny masoandro tsoa manokana teo amin'ny famoahana an'ireo asa soran'ireo dia azo lazaina hoe misy fisainana sy fieritreretana lalina mialohan'ny hirosoana tanteraka. Ny antony raha te hamokatra zavatra kanto, raha te handrirotra amin'ny alalan'ny kanto antsoratra ny tanora indrindraindrindra dia mila zavatra mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny, na eo amin'ny lafin'ny kalitao izany, na eo amin'ny lafin'ny voambolana entinao anairana sy sarihana ny tsirairay avy, na eo amin'ny lafin'ny aratserasera entina ampahafantarana ny mpanaraka hoe misy vokatra toy izao avoakan'ny mpanoratra ianina, dia mila fandaminana avokoa izay. Ary izay fandaminana izay nefa tsy vitany hoe aingam-panahary ihany na manoratra androany dia avoakako izay raha pitso, fa misy fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana avokoa izany. Tantara kely anankiray, voanomboka any amoaka ny boky Ampelasin'oro Masoandro Tsoa dia manodidina ny Masoandro Tsoa moa izany ny isan'ny taitra hoe amoaka boky. Petraka tsiny izay fanontaniana izay hoe amoaka boky satria te hiteny izy ireo hoe tsy efa lany andro ve izany boky izany, izany hoe asa soratra izany. Eo ihany koa ny sasany mametra-panontaniana hoe dia ho atao aiza ny fianarana, atao aiza ny fiainana satria ny mahampanoratra ve hahavelona, ny fanoratana ny mahampanoratra ve hitondra makaiza. Tsika mantsy manana mpanakanto be dia be toy ny hoe mpandihy, mpihira, manana ny toerana manokana ireny eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny mpanoratra kosa matetika dia tozary lasa anjorom-bala. Fa tsy nasakana amin'ny Masoandro Tsoa izay ny antony dia te hametraka hoe rehefa tsy anao ary ny tena dia iza no anao, rehefa tsy hiroso dia oviana vao hiroso, raha tsy izao no manomboka dia hiandry ireo oviana indray, inona no andrasana, ny fahafahana, ny fotoana, ny aingam-panahy sa ny inona, dia ny roso teny ihany. Nateo ary izay fijery sy ny hoe mety ho sakana angamba izay dia nandeha teny ihany dia navoaka boky voalohany. Hoy ianao teo hoe manao zavatra tsy mora, matetika ny ankabeazan'ny olona dia mialokaloka ao ambadika izay rehefa manao zavatra, satria fantany fa tsy tonga lafatra ohatra ny zavatra ataony, dia inony ataony fialana rehefa ao loloha ao hoe manao zavatra tsy mora. Ekena fa rehefa manao zavatra nge ianao mandalo sedra isan-karazany, fa nefa tsy voatery ho mora foana ilay izy, tsy voatery ho sarotra foana, fa rehefa hatrehanao am-pitiavana io na ny sarotra aza tsy hitanao akory ilay fahasarotany. Ary na mandalo an'ilay fotoan-tsarotra azy ianao dia raisinao foana hoe misy lesona tiany fiainana, tiany tontolo ampitaina aminao ao dia mila hatrehana. Fa rehefa ao anatinao izay toe-tsaina izay, tsy misy sarotra lalovanao izany fa mandeha ampahatsorana toy ny zavatra rehetra. Moa koa rehefa mandalo an'izay sedra izay ianao amin'ny fiainana dia tokony ho tsaroanao foana hoe misy antony ity zavatra anankiray ity matoa mandalo, fa tsy izay akory no tokony hoe
apiato na ampitsahatra na sanatria ampiamotra anao amin'izay zavatra rehetra tokony ataonao na zay irosoanao. Misaotra amin'izay afatra mafonja napetraka zay a. Fanontaniako manaraka zany dia mikasika ireo boky. Tsy boky nosoratanao fa boky izay tianao ihany koa. Le geste éphémère de Ranavalona voalohany. Ny tantara no mitsara ny zava-bitany fa ny zavatra tsy azo lavina dia vehivavy nanana herim-po sy fomba fijery izy ary noentiny hatramin'ny farany izay fijerin'izay. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ve amin'ny maha-vehivavy anao mila manana herim-po sy herin-tsaina ihany koa eo amin'ny sehatry ny fanoratana na amin'ny zava-kanto amin'ny ankapobeny. Raha ny toeran'ny vehivavy manokana eo amin'ny sehatry ny kanto no asiantsika teny dia tiako ny manamarika hoe efa misy ny vehivavy mafana fo mahavita ny andraikiny somatsara amin'ny fitarihana ny fikambanana ohatra. Raha tsy teny fotsiny tsika Andramatoa Hajaina izay filohan'ny fikambanana Avatsa UPM maneran-tany izay mahavita ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny maha izy azy mihitsiny amin'ny fitarihana sy ny fanomezana lanja ny literatiora malagasy. Tiako tenena hoe efa fitaratra ihany koa izy manoloana io sehatra io. Fa kosa tsy anadinoana ny maha Ranavalona voalohany ny fisian'ny vehivavy mahay mitarika ankehitriny. Ny antony dia satria nahoana isan'ny tena nanamarika tamin'ny fomba fisainan'ny mpanjaka Ranavalona voalohany dia ny fasahiany mijoro amin'ny maha-malagasy azy ka nilazany hoe ny fomban-drazako dia tsy mba hamenatra na hampatahotra. Misaotra amin'izay fanazavana noentinao zay. So indraitsika dia hiditra amin'ny maha mpilalao tantara nonjam-peo anao. Alay-panahy aho miteny hoe tsy efa nilaozan'ny fotoana ve zany sehatra ray zany sa mbola manana anjara eo amin'ny fanabeazana ny mpiaramonina. Ia, mitsika kely maheno amin'ny fanontanianao nefa sento lalina ihany koa malahelo maheno an'izay. Satria hoy ianao hoe tsy efa lany andro ve ny tantaran'onjam-peo dia hoy aho hoe mety efa naharitraritra tokoa ny nisian'ny tantaran'onjam-peo satria efa tany amin'ny taona 70 tanoany no nipoirana izany atao hoe teatra radiofonika zay. Anefa tsy lany andro mihitsy ny tantaran'onjam-peo tompoko. Satria isan'ny mitaiza ny fiarahamonina malagasy. Na tsy laza fotsiny aza hoe mandeha ianao eny an-tsena, maheno onjam-peo mandeha, dia samy mihaino tantaran'onjam-peo tsirairay avy ny mpivarotra. Mandeha ianao any anaty fiara fitateram-bahoaka, mandefa tantaran'onjam-peo ny fiara fitateram-bahoaka. Any anaty tokantrano tsirairay avy ihany, miazakazaka amin'ny mpianakavy rehefa tonga ny lera fiainona tantaran'onjam-peo satria mahatsiaro hoe miaina fanabeazana hafakely, miaina fiainam-piarahamonina hafakely izay mety hoe tsy arakaraky ny iainan'izy ireo amin'ny fiainan'izy ireo mihainoana zareo anatin'ny tantara. Anefany mikolokolo ny toe-tsain'izy ireo, manabe ny taranak'izy ireo, mitaiza azy ireo, ampafantatra azy ireo ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Anefa dia mampalahelo fa misy amin'ireo tantara sasatsasany vitsivitsy angamba tsy arakarak'ilay hoe tokony hanabe. Ny antony andray ohatra anankiray aho. Indray andro nisy tantara nandeha tamin'ny onjam-peo. Ny tantara resaka ady tany izy io. Nalefa tao anatin'ny tantara io mihitsy ny ataontsika hoe scène fitsarana ilay ady tany teo anivon'ny fitsarana malagasy. Dia milaza ilay mpitsara hoe ranona, fanandrina amin'ny ranona araky ny lalàna zao. Dia nanonona lalàna ilay mpitsara ao anatin'ilay tantara. Dia hoy aho hoe andraso kely fa misy zavatra atao manaitra amin'izay andinin-dalàna voatonon'izay. Dia nosokafana amin'ny boky lalàna malagasy mahakasika ny ady tany. Tsy voasoratra ao izay zavatra izay. Mety mihevitra angamba tsika mpiaino hoe zavatra tsisy dikan'izany ve? Zavatra pitsopitson-javatra toy izany ve? Eny tompoko, ilainy izany satria ny any amin'ny tontolo ambanivohitra mpiaino tantara izy ireo, maheno an'ilay tantara, misedra an'ilay olana amin'ny resaka hoe ady tany izy ireo. Mampalahelo ny ery zareo rehefa sendra an'ilay ady tany rehefa avy eo ka tonga eny anivon'ny fitsarana dia miteny hoe tsy izany ny fantatray momba n'io lalànan'ny ady tany io. Fa henonay tamin'ny radio ohatran'izao, tamin'ny onjam-peo, tamin'ny tantara ohatran'izao hoe
misy lalàna ohatran'izao dia lasa mampalahelo le olona. Izay no tiako tenenina hoe anisan'ny manabe ny fiarahamonina malagasy ny tantaran'onjam-peo, ka ny anentanako ny mpanoratra foana dia ny hoe ateveno ny fikarohana rehefa manoratra tantaran'onjam-peo mba tsy hitarika ny olona, mba tsy hitarika ny mpiaino ho amin'ny lalan-diso, mba ho tena mpanabe tokoa isika, mba ho tena hitaiza tokoa isika fa tsy sanatria akory hoe hamarina kady. Voaray. Eto ampamaranana ny tapany voalohany tsika dia misy fanontaniana farany tiako apetraka aminao. Inona ny zavatra iray nampianary ny fiainana anao tao anatin'izay 5 taona lasa izay ka afaka zarainao amin'ny mpijery atsika? Raha ny sedra ny lalovana nandritra an'izay 5 taona izay satria ny fiainana rehetra dia misy sedra avokoa, dia be dia be ny azo antsoana. Fa ho bangoko tokana amin'ny hoe ny tontolo ny tena namanakaiky, ny kintana eny amin'ny habakabaka no mpitaridalina mahatoky, ary rehefa miaina ianao dia ny fitiavana no misarika anao hiroso hatrany, hijoro hatrany, hiatrika an'izay rehetra mandalo. Tonga amin'ny tapany faharoa ary tsika zao Rojo, miaina ao anatin'ny fanatontoloana isika. Eo ny fifindramonina, eo ihany koa ny firongatry ny tambazotra sosialy. Anisan'ny vokatra izany ny fampiasana ny teny firenena matanjaka ka mety mampihevitra ny fampiasana ny teny malagasy. Fanontaniana voalohany tiako apetraka aminao dia hoe manana anjara ve ny teny ireny amin'ny maha-izy azy ny olona anankiray? Eny mazava ho azy. Anefa ihany koa dia indramiko ny teny dimana hoe andrianiko ny teniko, ny an'ny afako feheziko. Tsy manakana velively amin'ny fisokafana amin'ny kolontsaina vahiny, amin'ny fampiasana teny vahiny akory, ny fanomezan-danja sy fanomezan-kasina ny teny malagasy. Ilaina no mijoro sy tsy menatra amin'ny fampiasana ny teny malagasy, anefa ihany koa ilaina ny fisokafana sy ny fianarana ary ny fivelarana amin'ny fianarana ny teny vahiny. Mety manana ohatra ve ianao afaka hanamafisana izay hoe ny tanjaky ny teny malagasy ao amin'ny olona iray amin'ny maha-malagasy ny olona iray? Ny teny aloha no maha-firenena ny firenena iray. Teny malagasy ny raisinao ohatra, resaka Madagasikara tsika noho izany mazava ho azy. Tsy firenena amin'ny maha-firenena azy Madagasikara raha tsy ny teny malagasy no tenim-pirenena. Voarakitra soamantsara izany ao anatin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara, 4 andalana 7. Na hoe ny teny malagasy no tenim-pirenena ny Madagasikara. Io zany maha malagasy antsika aloha voalohany indrindra, mampiavaka antsika manerana an'izao tontolo izao. Io no mandrafitra ilay tena malagasy olombelona atsika. Aiza ho aiza nefa izay amin'izao fotoana izao. Petraka ihany koa ny fanontaniana hoe mbola hety hisy ve ny malagasy afaka andeha taranaka ray na roa? Fanontaniana no entiko amalina ny fanontaniana apetraka ao satria tozary manjavozavo ankehitriny izay fijoroana maha-malagasy, olona malagasy atsika izay. Anefa fampieritreretana tiako ampitaina fotsiny dia toy izao hoe tsara no mijoro sy ny manome hasina ny maha-itsika atsika. Rehefa mipetraka ilay hasina maha-malagasy atsika dia liana ny saintsika hanitatra ny eritreritra, hikaroka sy handalina tantara. Rehefa tiantsika ilay tantarantsika malagasy, tantaran'ny Madagasikara, haintsika no mitondra an'izany sy mifehy-tena eo anivon'ny fiarahamonina, mamboly ilay fitiavana sy tena fihavanana izay fototra hijoroan'ny soatoavana malagasy. Miamivoatra noho izany ny fiarahamonina malagasy. Rehefa mivoatra ny fiarahamonina dia mitatra tsy kelikely any amin'ny hoe fifanajana, mipakatra any amin'ny hoe manaja lalàna, mivoatra ho azy ny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Rehefa mivoatra ny lafiny ara-toe-karena, mahazo ny tandrify azy avy ny malagasy tsirairay avy, vita izay afaka misandratra Madagasikara. Tsara ny valitenao tiako, ary misy zavatra kely mety tsy maintsy ho resahantsika ihany koa na mety hanafotoana ary, satria zavatra tsikaritra eny andavanandro eny ilay izy. Misy amin'ireo tanora no mety hoe mihitsy angambany tsy mampiasa ny teny malagasy. Misy ihany koa moa ireo ao anatin'ny tokantrano iray no tsy mampiasa noho ny safidin'ireo ray aman-dreny. Nefa za te hanontany anao hoe mahatsara ny fifandraisana ao anatin'ny fianakaviana iray ve ny fampiasana ny teny malagasy? Tsy any amin'ilay hoe mahatsara na tsy ny fifandraisana eo amin'ny mpianakavy amin'ny fampiasana ny teny malagasy angamba no
olana fa ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny akapobe mihitsiny. Fa eto moa nyraisinao izany ao anatina tokantrano anankiray ny ohatra dia hotohizantsika amin'izay. Ny teny malagasy mantsy dia toy ny teny rehetra ihany, miaina, velona ary tsara kolokoloana. Mila kolokoloana raha teo. Raha tiantsika ny hampaharitra azy dia ilaina ny miaina azy sy mikolokolo azy lalandava. Mianga avy nefa izay fikolokoloana izay sy ny fampiasana izay avy ao atokantrano. Ka raha tsy mampiasa ny teny malagasy azy ianao ao atokantrano, mivoaka ety ivelany anefa ianao eo amin'ny sehatram-piarahamonina misy ianao, eo amin'ny sehatry ny asa izay sahaninao, moa ve mampiasa ny teny malagasy foana ianao? Tsy angambany. Mety misy ny mampiasa ny teny malagasy eo amin'ny sehatra asa misy azy, fa tsy voatery rehetra izay. Ka raha ohatra hoe ety amin'ny tontolo ivelany ianao efa tsy mampiasa ny teny malagasy, ao atokantrano ihany koa ary ve ianao tsy hampiasa ny teny malagasy, dia ho matomomika, ho mato azy eo ny teny malagasy. Dia raha ataontsika hoe 7 tapitrisa ny isan'ny malagasy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka ny atsasa-manila ny fotsiny tsy hampiasa ny teny malagasy intsony, dia ho vitan'ny atsasa-manila ny ve ny manandratra sy ny manome aina mikolo ny teny malagasy mba hahela velona azy. Tiako tenenina fiaraha-misalahy, firaisan-kina ho an'ny teny malagasy no mila atao ary izany dia miainga avy ao atokantrano tsirairay avy. Ny amin'ny tianako azy fotsiny angamba dia ity fehezanteny iray ity dia hoe malagasy manandratra ny teniny, voninahitra ny taniny. Vita tompoko. Saotra tompoko amin'izay afatra izay a. Eto am-pamaranana moa raha ny mahazatra dia misy lalao kely atao miaraka amin'ny vahiny. Fa mitindray mitoraka ity a, mpanakanto samy mpanakanto no ampiarahantsika ary izara tononkalo izay nosoratanao masoandro tsoa ho antsika mpijery izy a, koa mangataka ny sitraka fidy mihaja manana mba hiroso eto anatanteraka izay fanonorana kely no maninareo izay. Raha ny aingana izay mandodina no inina tsy ho lazaina, raha ny felana mandrobina no hodiana tsy jerena, raha ny volam-penomanana no inina tsy ankafizina, raha irony kintana balika no tsy nisy re dia mba ahoana? Dia ho ravy izato nofy, tsy ho zarizary, ho farofy. Izao tontolo izao ho foana angamba dia ho lao. Fa ny aingana tsy azo laizina no fitsiry mamololona mamelona fanahy, mamelana sy mamitsimoka tsy ahy. Mizara taratra, endrika mazava, tsy lovi-kinta manso-pika, alikisa mitanisa, miventy sy milaza, fitiavan-jaza mena vava. Misy midika ambony, mitaky fina ny fony, izay natompanonja tanoany, toloran'orika, mampisinda ny fanahy. Raha nitsiky ny fanena tamintsiky tompo masonao, no alaina ka adika, atao soratra ampitaina dia mivaky toy izao. Tsy kisendrasendra mpifanenana fa tsy nambola nisambolana, mifamotonina tsefatsefa-para vodilanitra raha vampanatenana. Dia misandratra ka nananika ny avo safinonika, zardia volam-penomanana misy menika andoloka, mijoalajoala, manaingo ny tontolo, to azo nonika. Fisaorana sy fankasitrahana rojo a tamin'iny tononkalo izay narosonao, nafoinao iny ho anay sy ho an'ny mpijery a. Faly tokotra n'izahay nandray anao teto amin'ny fandaharana l'invité de Paris. Manasa antsika ihany koa zany a ny anjifa hatrany ny boky sy anaraka ireo vaovao rehetra mahakasika anao. Ampitiavana be tompoko ary misaotra anareo atao amin'ny fandaharana l'invité de Paris nanasa ny masoandro tsoa amin'ity anio ity, nafinaritra ny fiarahana. Mino aho fa mba misy kely voarainareo mpanaraka tamin'izay rehetra mba voazarako teo, ary raha sanatria misy ny diso
tamin'ireo voalazako dia aza ny tenako no ariana fa ny teniko. Misaotra tompoko.